tao anatin'ny taona maromaro zay dia mahazo vahana eto Madagasikara ny fanondranana antsokosoko ny are-pirenena indrindra moa zany mahakasika ireo andramena izay aren'ny firenena malagasy. Araka izany dia namoaka fanambarana moa zany eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana fanambarana izay mifototra indrindra amin'ny raharaha andramena raha ny fanazavan'ny ministra ny tontolo iainana dia mifototra amin'ny famongorana ity raharaha andramena eto Madagasikara ity ny fametrahana ny tribunal manokana misahana ny fitsarana ny raharaha andramena eto Madagasikara. Raha tsika ny fanadihadiana mitony ezaka fanadiovana sy ady amin'ny fitrandrana tsokosoko andramena hono ministra ny tontolo iainana sy ny ala Rahalava Beboarimisa nosoritany fatafititra amin'ny fanadiovana ny fametrahana ny tribunal manokana mitsara ny raharaha andramena izay mbola miandry odiny aina teny mera-pirenena ny volavolan-dalàna afahana mametraka izany. Tsy takiny zareo loatra fa itsika mihitsy mampiseho zany manana bonne volonté tsika hiady amin'izy satria fantatritsika tsara mihitsy fa nahazo le 4 millions d'euros an'ny Banque mondiale tsika hanaovana assainissement les filières dia anisany mesure andraisana tao anatin'io hoe io le resaka le manenjika le olona manao le trafika fa io koa hoe minavy moa lalàna velona tokony mapetraka hoentina miady amin'le izy dia any amin'izay miantony nanaovana le volonté hoe nizahana natao hoe mba ho vita tamin'ny farany session tao fa malheureusement nisy ny priorité hafa tamin'ny teto amin'ny tasa fanjakana. Nosoritany ministra ny tontolo iainana sy ny ala fa efa manomboka ny fanisana ny Andramena Tahiry. Fa nanomboka herinandro vitsivitsy zay no nanao an'le inventaire zay any amin'ny faritra Contestine any Marontsetra efa manomboka zany anaovana le inventaire an-tanjo nataony inventaire dia aveo manao marquage dia manao le sécurisation zany hoe rehefa vitatsika manao inventaire andreo ary misy teknôlôjia manokana mihitsy manao anazy zany hoe misy an'le code barre sy ny karazany ireny mipetraka amin'ny boîte de rose ahafahana miquantifier azy dia ahafahana manao an'izy any amina zone sécurisé anankiray manokana rehefa vita moa dia zay amin'izay le manao le poste assainissement zany hoe misy an'le appel d'offre international hoentina équipé an'le stockna boîte de rose fa ny zavatra mampanahelo fotsiny rehefa manomboka ny inventaire dia vao misy le mouvement zany hoe manao déplacement na stock ny olona mitsoka ny olona etc zay zany somary mahetsakenjana kokoa andiasa. Araka izany miainga amina fanaovana tolobity no everina fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny ala fomba entina amarotana Andramena Tahiry. Andramena Tahiry izay mbola andalana ny famaritana ny apetsahany amin'izao fotoana izao.